Ho antsika isa tokantrano miarabantsika ny tenako fa ny Razafy Manantany amin'ity atoandro ny talata fa 2 volana Jona 2024 ity. Ny fandarana arovako ny safidiko no arahana mivatana amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eto amin'ny MBS ary ny radio Mata ho an'ny radio izany. Toraka izany ihany koa ho an'ny tambajotra sosialy mivatana dia manaraka izany isika amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube amin'ity fandarantsika ity. Ialana tsiny ety am-piandohana raha toa ka hoe tamin'ny 2 ora no ora fanombohan'ny fandarantsika kanefa efa amin'ny 3 ora mahery 10 minitra izao vao afaka manomboka isika. Ny antony dia fantatsika ny vaovao androany satria dia nampahafantarina androany ny vokatra vonjimaika amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay nitanterahana tamin'ny 27 ny volana May lasa teo izany ka nahatratra ihany satria tamin'ny 10 ora no ora voatondro tamin'ny 10 ora mahery kely vao nanomboka izany dia ny famakiana ny vokatra isaky ny faritra sy ny distrika dia somary lavalava ihany satria faritra manodidina ny ataoko hoe 420 zany eto Madagasikara moa 20 izy teo aloha 320 ny ampy satria dia nisaraka ivadivavy sy fitovinany dia avy eo nisy Ainambatsoa dia izay faritra izay mbola saraka amina distrika 20 sy 70 ny distrika teo aloha fa rehefa nisy ny famoronana distrika tamin'ny alalan'ny Antanimora Sud Antanimora Atsimo zany dia nitombo raha ny distrika dia lasa 20 amin'izany dia ireo zany tsy maintsy mbola noenoina teny amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana dia voaingaikaingana teo ataoko hoe tamin'ny tanoany zany no vita ilay famakiana ny voka-pifidianana vonjimaika dia avy any dia nikofokofoka nakaty satria ankoatra mampanao gazety moa zany dia isan'ireo nirotsaka hofidiana ny tena tamin'ny vonona politika firaisankina atao amin'ny distrika Ambohidratrimo dia zay no tsy maintsy nanaovana fandaminana kely zany dia niazakazaka taty amin'ny fandarantsika dia manolotra ny fialan-tsiny antsika ny tenako zany raha toa ka misy izay fahatarana adiny raibe izao fa mino anefa fa tsy hanana olantsika amin'ny fanarahana ny fandarana. Ezaka ny tanisany zavatra izay hitako tany toerana amintsika ary tondrana ny fanadihadiana fa eo am-piandrasana ihany koa ireo vahiny samihafa efa any amin'ny taliarin-dranto any ny finday zany ahafahana miandry ireo vahiny izay tokony tonga eto amintsika kanefa aloha noho ny fandamina fandaram-potoana samihafa dia lasa misy fiemorana zany fahatongava vahiny eto amin'ny fandarantsika. Omalitsika betsaka ny akomba vaovao mikasika indrindra ny fandalovan'ny Costa Stanislas Razafy Soa eto amintsika ilay kandida ny firaisankina avy any Ambovimbe Androy izay nitanisany sy nitantarany ny zavatra marobe izay niaina ny tany amin'ny distrika izay nirotsahany zany tamin'ny hoe tsy fifidianana ny trangatany fa sarisary mpifidianana dia reny trangan-javatra reny sy ny zavatra iainana any amin'ny faritra zany tsika mba hoentina atao anatin'ny fandarantsika mivatana zany dia izay tsy maintsy hifandaminana amin'ireo vahiny izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao kanefa moa noho ny antony fandaram-potoana maro samihafa dia mety misy ahatratra ny fotoana eto amintsika mety misy tsy ahatratra mety tsy ahatratra daholo koa anefa izy ireo isika koa tsy manana fotoana ela hitazomana ny fandarana fa eo amin'ny adiny 2 ora anoany no hitazomantsika ny fandarana zany ahafahana mandrotsaka ny fandaram-potoana maro samihafa fa mino fa ho alamitsika amin'ny rapitsony raha afaka pitsondray izany fandarantsika zany dia isaorako aloha zany mikofokofoka amin'ny lafiny teknika eo satria mety manontany nareo dia izara indray mandrafitra ny lafiny teknika satria ny sary sy ny feo tsy maintsy misy mpikarakara hampimombana ny fandraisantsika ny isa tokantrano ity fandarantsika ity zany dia ifaly Ramananarivo miaraka amin'iritsika izay atovavy mpianadrara
ao ambadika eo zany tovavy kely mahafinaritra zay tsika misarikarika zay de eo any koa itanjona mbola mpianatra araka nefa efa de manana ny toerana eo amin'ny lafin'ny fahaiza-manao ara-teknika maromaro zareo na velany eo zany zay mifanampy miaraka amin'ny faly Ramananarivo ao. Ny diffusion antsika zany na ny dify androany de ionja no mandamina azy mandrafitra ny fahazoantsika ny fandarana am'izao atoandro izao de isorina daholo ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny Foibe fampitana sy any amin'ny radio Madasy ireo namana zany zay tarehany Talia Arindranto André Mialso sy ireo teknisiana marobe any ambony any Razan Klasir Radany de le mpanentanao tsy adeny any koa zay tarehany ry Naomi Randre Malala ao ambony ao ry Naomi sy ny ekipa rehetra zay misy mpianatra raha ao amin'ny radio ao de akasitrahantsika daholo zany satria tena ekipany no mandefa nyty fandarantsika ty fa ny tena fanira zafy manatany fotsiny no manao ny fanentanana amin'izany fandarana zany. Ny vaovao androany de efa nambarako teo fa ny teny amin'ny seny alarobia de tena nitodika teny tokoa zany no masin'ny mpanara-baovao rehetra de betsaka ny zavatra nomenona teny, betsaka ny zavatra hita teny betsaka ihany koa ny zavatra tena nandrasana nefa tsy tonga teny atoerana teny de ny endriky ny vokatra maro samihafa ihany koa moa tsy maintsy ny tazany maso ny fihetsiketsehana tety ivelany ny komision momba ny fifidianana eto amin'ny firenena ihany koa dia taza maso teny ny mise en place nataon'ny fitandrona ny filaminana zany amin'ny fiarovana izany toerana sy ny fivezivezeny nandritry ny ty fahamoam-bokatra amin'ny fomba vonjy-maika ety. Ireo androm-panjakana rehetra tazana teny atoerana avokoa moa zany amin'ny ankapobeny raha ny zavatra hitanay teny atoerana. Iresahako amintsika zay rehefa avy eo fa alohan'ny tena iresahako amin'izay de nisy nanao fanamarihana maro samihafa moa zany amin'ny hoe tsy arakaraka le resabe zay tena voiziny entseroa zany amin'ny hoe nandresy ny sasany tany amin'ny distrika zao de nisy sasany moa zany de tena laza mihitsy fa de zay no mitarika zay nanao podro ozy le député binôme député fetratra miboribory tamin'ny fahadimy fa nazava ny vokatra zany zay nambarany teo anivon'ny voameram-pirenena mahaletena misahana ny fifidianana i député fetra no mitarika amin'ny vato manodidina ny 2 alina no any. Ny miaradia ny député fetra moa zany dia ny ministra teo aloha zay solombavam-boaka teo aloha ihany koa Guy Randre Narsoa de délégué Richard de niaraka amin'ny teo ihany koa madame Mirana zany reo zany kolisteny fa nisy nikika hoe tany boribory tamin'ny fahadimy tany de nilaza fa hoe zareo dia victime ny alabaty de nisy nandaroka sisisa ny délégué ny ohatrohatr'izany zany raha ny fanazavana samihafa zany fa nandrandrasana ihany mba hifankahita amin'le namana hoe aiza le namana de le namana koa moa zany nangataka fasafasy tamin'ny Filomary Karavalomanana zay eny ridicule kely ihany le adevitra moa zany satria ny statue amin'ny Filomary Karavalomanana tsy hitovy amin'le statue an'le namana ery amin'ny boribory tamin'ny fahadimy ary fa tsy hita le Ramsey androany zany tsy hita le Ramsey androany asa efa fantany ve fa ny vokatra vonjy-maika dia tsy misy fiovana am'izay mety efa vokatra navoaka ny teny nivon'ny SRMV satria tsy takona finna ngefa mitarika député fetra ao amin'ny boribory tamin'ny fahadimy miaraka amin'ny Jirivo ary de anerinan'izy ireo ny Irmary saika izany nanodidina n'Antananarivo ohatra sy ny peripherie raha hitondrantsika fanamarihana zany de tsy hita moa zany le raha namana moa zany Filomary Karavalomanana teny atoerana ary anisan'ny tarika ny délégation amin'ny vonina politika firaisan-kina Foibe teny ihany koa moa zany Rakoto Voarivo zay filoha nasionaly ny atoko HVM ary zareo zay mpitarika amin'ny vonina politika firaisan-kina zany nisy olo tena nisy tendrandrena solony haiko Gorzibera ihany koa hitako tena toerana mino fa teny avokoa zany na ny tsara tafina na ihany koa zany ny atoko politika madio teny avokoa zany ireo pirotsaka hofidiana amin'ny firaisan-kina zay afaka namonjy an'ity androany ity fa tena nandrasany maro ihany koa de hoe ahoana ny fandeha voka-pifidianana tao amin'ny faritra Vakinakaratra distrika amin'ny Faratsio de samy niandro ny rehetra de niandro misy suspense koa moa nanaovany seny an'lisy satria misy efa fantafantatry ny seny angamba n'ilay
rivodrivotra mahafinaritra ao anatin'le vanim-potoana amin'ny fifidianana sy le ambiansa andrasan'ny olona dia vao tonga teo amin'ny toron'ny Faratsio dia nioraka amin'ny vahoaka vao nitarika zany raha mily saona menjanahary mily zany satria dia voaja ny vokatra izay navoaka ny SRMV tany Faratsio, navoaka ny SRMV tany Faratsio dia mitarika zany raha mily saona menjanahary na mily eo amin'ny 22 000 voix io ny azy dia ny candidat izay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana nanarakaraka azy dia any amin'ny 20 000 voix any ho any na vato manodidina ny 4 any ho any zany dia teo amin'ny 170 teo le izy 2,000 mahery ny elanelam-bato fa fifaliana sy fiorakoraka ny zany tao ivelany zany reo olona le ambiansa zany samy tena niandry zay ary ny fil d'actualité ny tambajotra sosialy rehetra androany dia samy miresaka nyvoaka-pifidianana tamin'ny Faratsio nanao félicitation amily ary za moa teo akaikin'ny député Mily teo tamin'ny maraina zany tamin'ny famoahana vokatra iny fa tsy akijanona amin'ny telefona ny député Mily maneno tsy akijanona ho an'ny félicitation ny message na WhatsApp zany na MP zany na ny SMS zany maneo félicitation aminy ny tany amin'ny tambajotra sosialy dia misy ny teny mihitsy ny amin'ny hoe ny Faratsio any nandrasanay dia niala teo amina fijerena fahita lavitra na hoe vokatra avy amin'ny Faratsio any nandrasana ho an'ny sasany isika mpanao FB koa inge dia misy maheryhery mivavaka indraindray fa zany tsapana sy ahitana taratra ny amin'ny hoe liana amin'ny raharaham-pirenentsika ary misy mpitondra fanjakana arahantsika maso akaiky mihitsy ny fomba fihetsiny zany satria fantatra zany ny antantin'ny voaka amin'izao fotoana izao satria porte-parole ny gouvernement iny olona zay nieritreritra fa matanjaka be tany amin'izany distrika ny Faratsio zany ary tena nieritreritra mihitsy fa tena be ny tanàna niaraka amin'ny fitaovana rehetra mihitsy tsy ho tany saitsika intsony moto sy ny bisikleta ny semence ny rehetrarehetra mihitsy ny hatramin'ny amboatra ny lalana sy ny karazany zany dia hoe tena anisany tena nanana ny tanjany tamin'ny fiatrehany ny campagne tany amin'izany distrika ny Faratsio zany fa iny moa zany dia ny tenany hoe révolution vokatry ny tany ty zay no entinay tamin'ity élection tamin'ny Faratsio ty dia miporofony vokatry ny tany mihitsiny zany fa hafa ihany ny vokatry ny tany manoloana ny valibabena zany satria dia eo amina karazana langage zany sy ny resaka komma samy mahay azy zany mily koa tsy anjaza koa raha iteny aloha zany raha lahatsika zany dia tena mahafinaritra be ka inona voaka ny seni androany dia mitarika zany amin'ny vokatra vonjimaika zany raha mily saona menjanahary na ny candidat Mily any amin'ny distrika ny Faratsio dia faly sy ravo ny tao ivelany tao zany satria dia misy olona niorakoraka tao ivelany tao mitovy amin'le fiorakorahany olona rehefa nandeha inkony famakina ny voka-pifidianana ho an'ny boribory tamin'ny fahadimy ka nitarika député fetra satria nieritreritra zany le anankiray hoe tena izy koa mba tompony komma kely dia milaza izy fa hoe zay koa nge dia mba tokony pojo dia zay no mitarika ny boribory tamin'ny isanay dia zay ny délégué anay maty ny jiro dia misy nidarika sisisy ohatrohatran'izany fa ay zany rehefa mivoaka le vokatra zany dia iny vonjimakina voaka ny seni zany dia mitarika zany député fetra dia nioraka koa tao ambadika tao moa zany mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy le ambiansa an'le olona hoe efa nisy olona tena mba nangetaheta mihitsy ny amin'ny hoe tatahaky ny reny ny sary natao hoe fitondrana zany mitsombadika ny rasa dia manomboka ny fianjerany tsikelikely le fitondrana amin'ny ankapobeny zay ny lecture n'io résultat eto Antananarivo sy manodidina ny chef-lieu de province io zay ny lecture n'io manomboka mandady any amin'ny fianjarany tsikelikely ary matoa revoka-pifidianana tamin'ny Faratsio reny tena nandrasany rehetra tetaterina sy tany ivelany ny amin'ny porte-parole ny gouvernement anisan'ny olona natokisany filompinena ary nentina mivoaka matetitetika tany ampitan-dranomasina tany miaro amin'izay zavatra rehetra mitrangana skandaly io na amina resaka fomba fanaikanana ny fanotian-dalàna maro samihafa ataon'le fitondram-panjakana dia izy no leno lalana ny communication tamin'ireo zavatra tsy nety rehetra izay nataon'le fitondram-panjakana dia nazerany fifidianana
tamin'ny alalany latsabatom-bahoaka tany amin'izany distrika ny Faratsio zany, de miteny le résultat, tena miteny le izy, zany hoe amin'ny alalany le latsabatom-vahoaka zany efa misy fandavana le hoe tsy tokony hitondra ny tenin'ny vahoaka ianao zany raha ny résultat zany tamin'ny navoaka ny SRMV sy navoaka ny CNFB, résultat provisoire ihany moa zany tenentsika fa tsy mbola résultat officiel zany hoe mitombotra iny ala aloha zany eto, efa afaka mba miresadresaka kely ihany zany ho an'izay voateny tao anatin'ny fifidianana iny fa nandresy zany mitombotra ilany mbola andrasana ny vokatra ofisialy zay ho avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay heverintsika fa ray aman-dreny afaka tsara zany mandanjalanja sy mandinika amin'ireo raharaham-pifidianana arak'ireo fitoriana tonga eo amin'izy ireo sy ny fahafantaran'izy ireo ihany koa ny zava-misy amin'ny ankapobeny satria dia manana ihany koa ireo antotan-taratasy zay ndraisina ny teo anivon'ny ACC zany ahafahana manaraka ny voka-pifidianana satria manana nylay afitanina-tsoratra ihany koa zany ny ACC ahafahan'izy ireo manao ny famoaham-bokatra zany rehetrarehetra zany dia ataontsika hoe misy lecture tsy maintsy tazanina ny fomba fanaovana politika, misy sary tsikelikely manomboka mivondrona amin'izao fotoana zao ary misy tendance manomboka mitondrilana amin'izao fotoana zao, tsy azo edika-hevitra matory resy amina chef-lieu de province, amina terrain stratégique ohatrany Antananarivo renivohitra sy manodidina lay Irmara mpiara-dia amin'Andriamatoa Andry Rajoelina de midika zany fa amina renivohim-paritany manao politika amin'ireny no misy fonjan-kevitra zay mandeha manova ny situation misy ka tonga amina révolution ngezabe, de io le niteneniko tamintsika hoe révolution électorale io. Marina fa mety mbola tsy azo le maro anisa raha ny fironaronana mandeha any amin'izao fotoana zao, fa le fahazona zany le chef-lieu de province rehetra amin'ny ankapobeny sauf Fianaratsoa sy lay Antananarivo sy ny manodidina le terrain stratégique dia mandeha makany an'izay révolution électorale zay de mandady moramora makany amin'ilay fianjerany tsikelikely zany lay majorité présidentielle amin'izao fotoana zao, de le crédibilité an'le état, le crédibilité an'le pouvoir, le crédibilité an'le dirigeant no mise en jeu ambadiky zany rehetrarehetra zany na hoe lasa mandeha anatin'ilay kilalaonady ao ambadiky zany rehetrarehetra zany, matoa zany miteny reny vokatra reny satria rehefa tena mijery tena misy akaiky lelan'elam-bato fa misy lavitra ny elan'elam-bato zany mijery ny résultat indrindra Randriamasinoro zany tao amin'ny 4e arrondissement zay secrétaire général ny atoko lavitra ny elan'elam-bato, mijery ny résultat ny Rastany tato amin'ny 2e arrondissement mandeha ihany koa lelan'elam-bato zany, mijery ny résultat ny Riavitra any Avaradrano député avitra ry député Voangy any Atsimondrano dia lavitra ny elan'elam-bato zany, Nambodratrimo moa Manarivo ny elan'elam-bato, misy toerana sasany mifanakaiky tsy de lavidavitra eo ihany ny elan'elam-bato fa ireny aza reny résultat reny mbola dikatsika foana hoe résultat zay tao anatiny hoe nampiasa n'lay fahefana sy lay olona sy lay fitaovana manodidididina amin'ny fanjakana teo amin'ny ankapobeny zany lay mpiaradia amin'ilay fitondram-panjakana zany hoe lay fomba fiteny foana matetitetika mitady zany de hoe le candidat-mpanjakana ny ampy pression maro samihafa satria taiza moa tsy nahazo antsika voany amin'ny hoe ny mpampianatry ny personnel en santé reo everina zany fa olona manana asa mifandraika amin'ny fanjakana de tratra an'izay hoe tsy maintsy mandefa makany amina fironana zay ampandany ny candidat zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana izany, de reny le résultat azonjareo zany hoe alaivo sary any eritreritra zany raha ohatra ka anatina hoe fizorany fifidianana tena ara-dalàna tsy misy endrika fanireny, tsy misy fahefana fampiasana ny fahefam-panjakana na fitaovana na fizarana zavatra be mihitsy nandeha tany amin'ny distrika tany sy ny amin'ny hoe tsy misy endrika teritery samihafa indrindra amin'ny président mifokotany sy amin'ireo olona zay manana ny fahefana rehetrarehetra dia everina zany fa tsy ohatra n'iny mihitsy ny résultat azon'le mpiaradia n'le fitondram-panjakana, azo everina fa 5-10% ary misy sasany ara tsy averim-bola mihitsy raha nandeha tamin'ny la vérité tsara amina vérité des urnes zany ny élection tamin'ny 29 mai lasa teo, betsaka no miteny an'izany tsy tsika reny no miteny an'izany, betsaka no miteny an'izany ary rehefa mijery ny résultat tany Betafo, tany Antsirabe 1, tany Antsirabe 2
tany Afaratsio, tany tany fotsy zany de tena masika ny valim-pifidianana. Tany Ambatondrazaka dia ohatran'izany koa tao amin'ny honorable député Fidèle Razanapierre de mandeha tsara ny safidin'ny olona, na de eo ihany ny aminy hoe nitarika ny honorable zany tany am'izany toerana zany, fa mbola mandeha aloha zany, mbola mandeha zany any amin'ny requête samihafa, mandeha makany amin'ny ACC zany. Na de eo ary hoe misy tamin'ireo namana lasa deuxième position am'izao fotoana izao zany, de mbola mandeha zany ny ady samihafa zany. Any Andro Vazo dia député Lova tafavelona am'izany andraikitra lehibe zay nametrahany voaka safidy azy tany aloha tany rehetrarehetra. Any Sakara zany dia vitany longorafa mibaolina ny Sakara, marobe zany, fa dia mbola ho avy ny fotoana iresantsika zavatra maro zany, fa ataoko fotsiny zay zavatra taratro zay zany mba hoetiko amintsika zany. Ezaka andefa sombony kely, tsy fantako moa fa afaka manome fanamariana ihany namako Faly Ramanarivo raha ohatra ka misy sombony kely tamin'ny fanehoan-kevitra famakina leo vokatra navoaka ny CENI zany azo alefa zany tamin'ity androany ity, fa misy azo anaovana fanamariana ihany koa na izany na tsy zany aza, de nisy mifampitahana procès verbal maro be zany, mifampitahana PV zay natao teo anivo CENI, de misy ihany koa zany reo tsy fahazona vokatra tamina bureau de vote mahelo ny 20 tany amin'ny distrikany Tsiombe zany, zay nisy ny député Masikola Mality aloha zay mbola voatazona any Ambovombe am'izao fotoana izao. De ny vokatra zay azo tamina bureau de vote, zay azo niasana ihany navoaka ny CENI tamin'ity androany ity zany, mba ho vokatra azo traitena, azo avoaka zany am'izao vokatra vonjimaika izay. Ny tany amin'ny distrikany Tsiromandidy satria nisy fahamaizana ihany koa zany ny antota taratasy tao am'izany toerana izany zany, dia efa voarakitra tanatin'ny solosaina tamina rindrana mbaiko moa zany dia azo navoaka zany nampiasaina tamin'ny famoahana vokatra amin'ny fomba vonjimaika tamin'ity androany ity. Reo fanamariana maro be samihafa moa zany dia nitondrany CENI fanazavana daholo androany tamin'ny fanazava-kevitra nentin'ny taly iray zay manana andraikitra eo anivon'ny kirakiranyireo taratasy samihafa eo anivon'izany voameram-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana izany. Fa ho an'ny vokatra aloha zany dia iaraha malala, dia nahalinany rehetra le izy ary tsy hoe vita tamin'iny, nandeha daholo ny resaka fampitahana, nandeha daholo ny fitaraina, ny fitoriana samihafa nandeha moa zany, fa miandro zany tsika. Ny dernier pli tonga tao amin'ny CENI raha nambaran'izy ireo de tany amin'ny 4 juin tanoany zany, tany amin'ny faefatra jona tanoany, zany hoe tamin'ny herin'ny androany zany, androany fa 1 volana jona dia herinandro androany zany navoaka ny CENI le vokatra vonjimaika. Aorinan'izao zany manana andro folo mahery androany ray zany ny ACC afaka amoahan'izy ireo ny vokatra amin'ny fomba ofisialy, fa na izany na tsy zany zany ireo zay manana fitoriana atao mahakasika indrindra voka-pifidianana vonjimaika ho an'ireo kandida zany dia manana fetrorandray izy ireo manodididina 27 ora mbola azo atao no mijery sy mandinika an'izay zany, dia mametraka ny requête eny anivon'ny ACC. Raha ny vaovao voaraintsika dia maro be amin'ireo kandida sy ireo distrika zay nametrahany ny firaisankina an'ireo pirotsakofidiana zany no nametraka zay fitoriana zay eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. De zay ny tenentsika hoe hitatsika miandalana eo zany ny fivoaran'ny raharaha tsy kelikely moa zany, fa tsika mandrakariva de mieritreritra fa manana ny fahendrena eo anatrehan'ny fahaizany sy ny fahafantarany ny lalàna zay eo ambany masony ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ka tsy de tena hoe hanao adevitra betsaka mikasika izay tsika. Efa andro raha teo reo fitoriana samihafa izy ireo androany dia tonga teny amin'ny CENI ihany koa niaraka tamin'ny filohany zany androm-panjakana izany reo mambra vitsivitsy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Teny ihany koa moa zany reo tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny gouvernemanta sy ny lehibe an'izany gouvernemanta izany dia entitsika ilazana zany rehetrarehetra izany, fa misy zavatra tsy maintsy ara-maso eto Madagasikara am'izao fotoana izao, ary raha ndeha atao lazainy hoe vita amin'ny ampahany kely ihany
ny andraikitry ny senia dia mitodika eny amin'ny ACC indray zany ny mason'ny mpanara-baovao rehetra amin'izao fotoan'izao. Itodian'ny saina foana zany sy ny eritreritra ny ACC satria ny ACC zany juridiction zay farany indrindra zany amina koro ngezabe ohatran'izao amina raharaha-pifidianana solombamoaka mamoaka ny valim-pifidianana ny fomba ofisialy ny teny farany zany. Ny ACC fa nampanantena zany fa tsitsitsy eo anatrehany ireo fandikan-dalàna maro samihafa de mino isika zany fa hampiatra an'izay zavatra nambaran'izay nandritry nyreny fanio-kevitra samihafa ireny, ary isy fotoana nandeha nitety toerana maro samihafa ny teo anivon'ny fitsarana avy mombon'ny lalam-pandroenina zany, nanao karazana fanazava-kevitra, nanao karazana partage na information amin'izay zavatra tokony ho fantatr'olona momba an'izany androm-panjakana izany zay mpiambona ny lalam-pandroenina eto Madagasikara. De ny everitsika zany amin'ny hoe tena hampiatra amin'izay zavatra heverina fa tandrifon'ny lalàna sy nomeny lalàna fahefana azy, ary afaka tsara zany mba hametraka n'ilay endrim-pifidianana zay ao anatin'le fahadiovana fangararana ary ara-demokratika zay, ary hoekeny rehetra izay no andrasana amin'izany ACC izany. Mijery montre matetitetika satria isika koa de miezaka ihany koa zany mandamina ny fandaharam-potoana sy fahafahantsika zany manetsika ny zava-misy amin'ireo tokony ho fandraisana an'ireo adevitra samihafa entin'ireo vahintsika zany amin'ity atoandro ity. Mbola tsy mahazo inona moa zany fanamariana moa zany ny tenako any amin'ireo namana zay mandrindra zany ivelany fa rehefa mahazo de raisitsika eo ihany, fa anontanitsika fotsiny aloha falra Malinarivony amin'ny hoe misy apahan'ny famoam-bokatra teny amin'ny seny Androany ve namana faly azo alefa amin'ny ty fandaharantsika ity. Raha misy na de tsy lava aza de tsara ihany ny andraisany be sy maro izany. Maninona moa azo ataontsika mieritreritra ny amin'ny hoe avoay ny vokatra teo amin'ny tany-tsaina amin'ireo distrika zay venona fa nafahapana nandrasany rehetra amin'izao fotoana izao, ohatra ny distrika ny faratrio, ohatra ny boribory tamin'ny fahadimy, ohatra ihany koa zany ny any amin'ny distrika Ambatondrazaka sy ireo azo heverina fa tokony ho alefa atao anatin'izany fandarana zany. Ya, efa mikarakara azy faly, tsy mampaniana fa teny isaorantsika faly fa mizotra ihany tsika amin'izao fotoana izao. Ny zavatra nambarantsika omaly tao anatin'ny fandarantsika zay narahantsika tamin'ny Stanislas Constant Razafisoa teto zay kandidatsika tany Ambovobe Androy de nahaliana ny be sy maro mihitsy, ary izahay zay nanatrika amin'ny famoam-bokatra androany de tena gaga sy talanjona mihitsy rehefa nijery zany teo amin'ilay écran lehibe ny seni fa tany amin'ny faritra atsimo, tany amin'ny faritra atsimo tany zany de ataoko hoe Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Iorombe, manodidina ny 80-valopolo isan-jato i taux de participation. Mampiasa ny saina ihany zany, mamperitreritra ihany zany lafin-javatra rehetrarehetra zany hoe fananinana ny miakatra be, fa aty amin'ny faritra zay ataontsika hoe renivohitra mahazo vaovao dia amin'ny balance en moyenne teo amin'ny 30 à 40% teo eo zany, tsy tonga 50% ny taux de participation tamin'iny élection législative iny zany. Mamperitreritra zany tsika tsy manao remise en cause ny famoam-bokatra nataon'ny seni Androany na hoe mamerina amin'ny resaka na hoe manao fanamarian'ny resaka amin'izay mety ho interprétation maro samihafa zany, fa amin'ny maso mahampanao gazety fotsiny tenenantsika ny amin'ny hoe raha teto omaly no ny teny Stanislas Constant Razafisoa zay candidat amin'ny firaisan-kina tany Ambovobe Androy ny teniny amin'ny hoe 88% ny taux de participation zay tena sarotra ny kino izany, ary azo verifieny zany satria ny olona any toerana de azo anaovana fanadihadiana hoe tena izany tokoa ve ny zava-misy tany amin'izany distrika Ambovobe Androy zany. De rehefa mijery tokoa ianao amin'le famoam-bokatra any amin'ireo faritra zay verina fa saro-dalana lavitra ny Madagasikara, an'ireo hoe tena tsy misy na mba tsy ilazantsika ao azy ny accès ny information, ny accès any amina fahazona reo réseau connexion any amin'izany toerana zany no tafiakatra 60-70-80% et quelque zany taux de participation, de gaga ihany ianao. Par contre ny aty amin'ny ville de 30% 40% eo eo
de miverina ianao zany ny eto ve mitsorototra amina raharaha-pifidianana samy hoany ny te hiazakazaka hametraka ny olonany izay isolo tena azy. Fa raha ny fahazomba vao samihafa zay ezahtsika trandrahana ihany de hoe raha ny fahitana ny olona zay tonga mifidy tsy possible ny atonga ao 80 na 70% zany taux de participation. Izany manko de azona ilazana ny amin'ny hoe efa tsisy olona mipetraka tsony zany tany an-trano. Filaharam-be tsy fakahitana zany amina bureau de vote satria dia 80 à 70%, 80% ny taux de participation nireo olona zany zay hiatrika an'ilay latsabato. Mampieritreritra zany azo ary azo any koa fanadihadiana. Maninona moa satria samy te hikatsaka ny maro ntsika rehetrarehetra dia azo any koa fanahadevitra ihany koa zany ho an'ny mpianatra, ho an'ireo mamita boky ihany koa ka mahakasika indrindra ny tontolom-pifidianana dia mba manahitaitra anareo ihany zahay mba hanao fanadihadiana ny resaka taux de participation mba hahafantarany rehetrarehetra zany amin'ny hoe tena mandeha mizotra makany an'le fahamarinana adihevitra sy resaka ve tokoa zany zavatra zay resahany zany sy zavatra zay miseho zany satria ndraindray le izy ho isika mampieritreritra ihany an-tanan-dehibe ambany be mihitsy ny faible na taux de participation fa any amina toerana zay tena lavitra saro-dalana tsy misy jiro accès ana réseau internet dia ambony be i taux de participation zany. Mampieritreritra zany fa zay no nitondrantsika tato anatin'ny fandarantsika hoe anjarany rehetra mandinidinika sy afaka manakatra zay adevitra tandrefy azy izany. Ahoana faly? Eny ary de mametoromariko faly mandamina kely am'izay fotsiny zany tsika fa ny zavatra nitranga androany koa zany dia ny tsikaritra dia hoe somary mangatsitsika ihany ireo avy any mivondrona miaradia ny fitondrana ary misy tamin'izy ireo zay hoe efa fantatra zany miainga avy any amin'ny distrika misy azy ihany fa tsy tafavoaka le résultat fa mbola tonga teny toerana ihany fa misy moa zany tena tsy tonga mihitsiny etona zany tsika dia mitondra amin'ny teny firaritso amin'ny atsasany aloha zany fa mbola miandry ny ACC ny honorable Feno Ralambomanana satria zany tafiditra anisan'ireo solombavamboaka izy raha ny résultat provisoire na ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI zany dia ny candidat tsy miankina no iray ao amin'ny boribory tamin'ny fahatelo dia araha ny candidat Feno Ralambomanana zany zay vao candidat miaradia amin'ny fitondram-panjakana zany toerana roa ihany na diocèse pouvoir moa zany ho an'ny boribory tamin'ny fahatelo zay itovizany ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina zany dia dikan'izay zany dia raha nisy le adevitra hoe misy isa nitsinginina kely teo aloha zany hoe nitovonana isa hafa teo alohan'ireo isa zay tena ara-dalàna ao anatin'ny PV dia tataky ny voaray amin'ny akabiany ihany zay fanamariana samy hafa izay. Ny CENI moa zany tsy manana fahefana hanova voka-pifidianana. Ny CENI moa zany tsy manana fahefana ihany koa hikitika voka-pifidianana zany fa rehefa mandeha ny confrontation na PV sy fanamariana maro be tsatak'ireny na ny tampatrisa mety tsy mitovy amin'ilay suffrage exprimé sy lay total ny voix obtenu an'ireo candidat zany na hoe total ny vato avy zon'ireo candidat dia manao fanamariana ny fitanana tsoratra zay efa fomba fiasan'ny CENI CENI foibe de iny rehefa avy eo alefa makany amin'ny ACC ny ACC ihany ny afaka mipitika am'izay mety ho vokatra samy hafa eo zany fa na izany naty zany aloha zany dia efa félicité tsika ny député Feno Ralambomanana ao amin'ny distrika fahatelo par rapport ny vokatra zay nambara vonjimaika androany izany. Eny ary mahazo toromaika avy any amin'ny falitra Antananarivo tsika fa efa misy apahana faneo-kevitry ny CENI efa narindran'izy ireo teknisianao mba ho avoaka eto amintsika eto mety misy tsy naharaka n'le famoaham-bokatra intégral tsika na le proclamation zany zay navoaka ny CENI le lava be iny zany fa
zay mba azony sotoma aloha zany efa ampizarany antsika maimaika atao anatin'ny fandarana dia anaovana ezaka zany tompoko fa ho an'ny vaovao rahariva koa moa zany mbola mandamina am'izany ny taliany famoahana miaraka amin'ireo journaliste professionnel-tsika eto amin'ny MBS satria maro be androany izy ny teny amin'ny alarobia teny zay nanaraka an'ilay famoaham-bokatra vonjimaika ndao avy hatrany ary rahantsika zany nisombony tamin'ny reo vokatra zay tsara hoentina sy ampahafantarina amintsika mpanaraka amin'ny fandarana amin'izao atoandro izao. Toy izao ny vokatra anay ho an'ny faritra Analamanga amin'ny district Nambadratrimo. Ny isan'ny voasoratra anarana 570 sy 400 sy roetsy. Ny isan'ny tonga ny fedy 820 sy 400 sy 4 alina. Ny isan'ny vato manakery 900 sy 7 sy 7 alina. Ny vato azon'ny kandidat tsirairay avy, ny kandidat voalohany Rasolofitiana Miartso avy amin'ny Fivoy na azo isambato 120 sy 720 sy 2 alina, izany hoe 320 isanjato faingo 320. Ny kandidat larina faharoa Rakoto Arsonirina Fenoery Jony avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel na azo vato 20 sy 300 sy 7 sy 4 alina, izany hoe 30 isanjato faingo 550. Ny kandidat larina fahatelo Rabenirina Mamso Solondraibe Maminy Aina Solondraibe izay avy amin'ny vovonana Fraisakiny na azo vato 730 sy 300 sy 5 sy 4 alina, izany hoe 130 isanjato faingo 320. Ny kandidat larina fahaefatra Ratsy Mandrea Tsiferana Miadanarso avy amin'ny vovonana kolektifan'ny Malagasy na azo vato 3 sy 500 sy 1 sy 2 alina, izany hoe 410 isanjato faingo 420. Faritra Namanga ihany avy amin'ny district Ananjobe. Nisan'ny voasoratra anarana 920 sy 200 sy 4 sy 1 hetsy. Tonga ny fedy 520 sy 200 sy 3 sy 5 alina. Ny vato manakery 120 sy 2 sy 5 alina. Ny kandidat larina voalohany Razafy Tsihoarana Edison avy amin'ny vovonana Fraisakina na azo vato 320 sy 900 sy 4 sy 2 alina, izany hoe 230 isanjato faingo 7. Ny kandidat larina faharoa Ravely John Manda Herlazy avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel na azo vato 520 sy 400 sy 5 sy 2, izany hoe 30 isanjato faingo 70. Ny kandidat larina fahatelo Belindre Manampy Jean Germain Audon avy amin'ny tsy miakina Audon Belindre Manampy dia nahazo vato 420 sy 2 sy 2 alina, izany hoe 320 isanjato faingo 720. Ny kandidat larina fahaefatra Rahary John Nadine avy amin'ny tsy miakina Rahary John Nadine dia nahazo vato 700 sy 7 izany hoe 410 isanjato faingo 320. Ho an'ny district Antananarivo Atsimbrano eto amin'ny faritra Analamanga. Nisan'ny voasoratra anarana 50 sy 700 sy 1 sy 5 alina sy 3 hetsy. Tonga ny fedy 7 sy 2 sy 2 alina sy 2 hetsy. Nisan'ny vato manakery 30 sy 4 sy 2 hetsy. Ny kandidat voalohany Andremiaingo Lalao Bertin avy amin'ny indépendant Bertin Andremiaingo dia nahazo vato 750 sy 400 sy 5 izany hoe 5 isanjato faingo 270. Ny kandidat larina faharoa Haingo Arjona Nofilalaina avy amin'ny tsy miankina Nofilalaina nahazo vato 120 sy 500 sy 4 isanjato faingo 8. Ny kandidat larina fahatelo Ratsiva Insolo Andrinion avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel nahazo vato 120 sy 500 sy 3 alina, 820 isanjato faingo 720. Ny kandidat larina fahaefatra Raharmanarivo Voangy Niaina Bertine avy amin'ny vovonana Fraisakiny nahazo vato 270 sy 5 sy 4 alina, izany hoe 220 isanjato faingo 720. Kandidat larina fahadimy Rakotonirina Fidimanatsou Philibert avy amin'ny tsy makina Fifi nahazo vato 420 sy 3, izany hoe 2 isanjato faingo 320. Kandidat larina fahaenina Rasolofo Lumière Fidèle avy amin'ny tsy miakina Rasolofo Lumière Fidèle nahazo vato 7 amby 500 sy 2 isanjato faingo 230.
Kadalarana fahafito Ratsimazafy Alain Jean avy amin'ny tsy miakina Alain Ratsimazafy nahazo vato 4,5 sy 3 alina 2,7 faingo 7,10. Ho an'ny distrika n'Antananarivo Avaratrano mbola faritra Analamanga ihany. Isan'ny voasoratra anarina 1,7 sy 9 sy 9 alina sy 4 hetsy. Ny tonga ny fidy 7,10 sy 9,7 sy 9 alina. Ny vato manakery 5,0 sy 200 sy 5,0 sy 9 alina. Ny kandidalarina voalohany Dafindranaro Andriamanga Rijanena Tiry avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel nahazo vato 7,70 sy 900 sy 4,0 sy 2 alina, izany hoe 3,900 faingo 2,20. Ny larina faharoa Andriana Inarivelo Hajo Erivelona avy amin'ny vovonana kolektifa ho an'ny Malagasy nahazo vato 3,20 sy 900 sy 2,0 sy 2 alina, 3,70 sy 900 sy 2,0 sy 2 alina, nahazo 3,900 faingo 2,20. Narana fahatelo Andria Moussa Benjamin Avitraina Ratraobelona Mary izay avy amin'ny vovonana Firaisakina nahazo vato 4,7 sy 9,0 sy 3 alina, 2,700 faingo 3,70. Ny kandidalarina fahaefatra Andriambolaina Géry izay avy amin'ny vovonana tsy miakina Géry Andriambolaina izay nahazo vato 7,30 sy 700 sy 3,000, izany hoe 4,900 faingo 4,10. Ho an'ny distrika n'Antananarivo voalohany faritra Analamanga ihany, voasoratra anarana 1,70 sy 200 sy 5,0 sy 2 alina sy 2 hetsy. Ny tonga ny fidy 7,10 sy 700 sy 9,0 sy 4 alina. Ny vato manakery 4,70 sy 700 sy 4,0 sy 4 alina. Ny kandidalarina voalohany Dieudonné Andriany Miarso izay avy amin'ny FIM nahazo vato 7,70 sy 700, 2,100 faingo 3,70. Kandidalarina faharoa Andriamanana Andriamary Toussaint avy amin'ny tsy miakina Andriamanana Andriamary Toussaint nahazo vato 700 sy 1,000, izany hoe 1,100 faingo 4,20. Kandidalarina fahatelo Raoul Navalna Paolo Emilio izay avy amin'ny tsy miakina Raoul Navalna sy Navalna Paolo Emilio izay nahazo vato 7,20 sy 9,000, nahazo 3,900 faingo 10,10. Kandidalarina fahaefatra Andriamanan'Ora Zafinarivo Augustin avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel nahazo vato 7,70 sy 7,000, izany hoe 3,900 faingo 4,000. Kandidalarina fahadimy Rajafy Manatso Lobo Antriniainy avy amin'ny vovonana Firaisakina nahazo vato 7,0 sy 7,0 sy 2 alina, 3,900 faingo 10,20. Kandidalarina fahenina Rahalambo Mahay Toavina avy amin'ny vovonana kolektifa ho an'ny Malagasy nahazo vato 7,70 sy 700 sy 1,000, izany hoe 4,900 faingo 10,20. Isan'ny voasoratra anarana 300 sy 3,000 sy 2 alina sy 2 hetsy. Tonga ny fidy 9,0 sy 700 sy 4 alina. Ny vato manakery 5,0 sy 7,000 sy 3 alina. Kandidalarina voalohany Andrianary Sostanislasy avy amin'ny vovonana Firaisakina nahazo vato 7,0 sy 300 sy 2 alina, izany hoe 2,900 faingo 4,000. Ny kandidalarina faharoa Razandry Ndrainy Longin avy amin'ny tsy miakina Zafy Ndrainy Longin nahazo 7,70 sy 100 sy 3,000, izany hoe 7,100 faingo 3,30. Ny kandidalarina fahatelo Rakotomanga Latoarovola Sena izay avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel nahazo vato 4,900 sy 5,000 sy 2 alina, 3,30 faingo. Ho an'ny Antananarivo fahatelo mbola faritra Analamanga hatrany
ny voasoratra anarana 2:3 ny tonga ny fidy 7,4 vato manakery 7,7 ny kandida voalohany dia Rakotoarjon Aingonirina Joseph avy amin'ny vovonana kolektifa ny malagasy nahazo vato 4,7 izany hoe 4 isanjato faingo 900. Kandida larina faharoa Raharson Gabriel Lalatina Sylvie avy amin'ny vovonana sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo vato 4,9 nahazo 2,20 isanjato faingo 20. Kandida larina fahatelo Mandrindrary Vony Ogaskara Fensoa avy amin'ny tsy miakina Mandrindrary Vony Ogaskara Fensoa nahazo vato 5,20 izany hoe 30 isanjato faingo 4. Kandida larina fahaefatra Razafina Zaka Boudoirso Feliarina Tenaina izay avy amin'ny tsy miakina Razafina Zaka Boudoirso Feliarina Tenaina nahazo vato 7,7 izany hoe 4 isanjato faingo 7. Kandida larina fahadimy Rahalambo Manana Feno Eritsoa avy amin'ny vovonana Fraisakiny nahazo vato 7,9 izany hoe 5,20 isanjato faingo 20. Kandida larina fahaenina Rakotoarso Tsilavina avy amin'ny tsy miakina Rakotoarso Tsilavina nahazo vato 7,7 izany hoe 3 isanjato faingo 10,20. Ho an'ny distrika n'Antananarivo fahaefatra faritra Analamangayana voasoratra anarana 2,20 sy 3 sy ray hetsy ny tonga ny fidy 4,20 sy 4 ny vato manakery 7,7 sy 7,0 sy 3. Ny kandida larina voalohany Andria Masonoro Tahirnirina avy amin'ny vovonana Fraisakina nahazo vato 2,7 sy 20 sy ray alina izany hoe 4,20 isanjato faingo 4,30. Kandida larina faharoa Rafidimanana Désiré avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo vato 2,30 sy 3,30 sy ray alina 4,30 isanjato faingo 3,30. Kandida larina fahatelo Rahasimanana Paul Ber avy amin'ny indépendant Rahasimanana Paul Ber nahazo vato 2,20 sy 720 isanjato faingo 5,70. Kandida larina fahaefatra Andrianarso Josiane Ramangason avy amin'ny tsy miakina Josiane Andrianarso izay nahazo vato 7,7 izay nahazo 3 isanjato faingo 70. Kandida larina fahadimy Rambosalama Emilie avy amin'ny tsy miakina Colonel Emilie Rambosalama nahazo vato 7,20 sy 120 izany hoe 4 isanjato faingo 70. Kandida larina fahaenina Razafindambo Andrianjato Vonisson avy amin'ny tsy miakina Razafindambo Andrianjato Vonisson nahazo 4,70 sy 700 izany hoe 2 isanjato. Ho an'ny distrika n'Antananarivo fahadimy voasoratra anarana 4,20 sy 700 sy 4 sy 4 sy ray hetsy ny tonga ny fidy 2,00 sy 5 alina ny vato manakery 7,20 sy 500 sy 20 sy 4. Ny kandida larina voalohany Raolodina Naivo Erinatsoina avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo vato 3,20 sy 720 sy ray alina izany hoe 7,30 isanjato faingo 2,20. Kandida larina faharoa Ramanandray Beary Fedy Edouard avy amin'ny vovonana kolektifa ny malagasy nahazo vato 5,20 sy 7 izany hoe 20 isanjato faingo 2,20. Ny kandida larina fahatelo Rahalambo Zafimbololona Razafy tsy mialina Andrea tsy voafetra avy amin'ny vovonana Fraisakina nahazo vato 2,20 sy 2 alina izany hoe 2,20 isanjato faingo 7,50. Ho an'ny distrika n'Antananarivo fahaenina faritra Analamangayana voasoratra anarana 4,30 sy 500 sy 3 sy 20 alina ny tonga ny fidy 7,20 sy 400 sy 5 sy 3 alina ny vato manakery 7,20 sy 300 sy 4 sy 3 alina. Ny kandida voalohany Rakotonirina Andrianantenaina Jean de Dieu avy amin'ny tsy miakina Rakotonina Jean de Dieu dia nahazo vato 7,30 sy 500 sy 10 izay 4 isanjato faingo 7,20.
ny kandida faharoa Randrena Solo Elizabris izay avy amin'ny Tokarema nahazo vato 7,300 nahazo vato 100 faingo 720. Kandida larana fahatelo Razana Miandimso Tantely avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina nahazo vato 2,770 izany hoe 7,200 faingo 470. Kandida larana faefatra Rajoelina Voahirana Hanitra avy amin'ny tsy miankina Rajoelina Voahirana Hanitra nahazo vato 7,703 izany hoe 100 faingo 720. Kandida larana fahadimy Avana Miarintso Vonifanja Tania avy amin'ny vovonana kolektif ho an'ny Malagasy nahazo vato 790 izany hoe 300 faingo 720. Kandida larana fahaenina Andriamampandro Toto Somanampy avy amin'ny vovonana Fraisakina nahazo vato 7,707 izany hoe 5,100 faingo 520. Faritra Vakina Karatra ihany distrika Tanyfotsy. Mpifidy voasoratra anarana 8,520,407 ny mpifidy tonga ny fidy 3,907,307. ny Vatomanakery 4,707 izay mitsinjara ho toy izao: anjaran'ny kandida voalohany Razana Draibe Andro Malala ny 7,707 izay mitentina 10 faingo 420 ho an'ny Pirotsako Fidina faharoa Rafidy Manana Narson avy amin'ny vovonana Fraisakina 9,702 izay mitentina 2,30 faingo 7,800. ny Pirotsako Fidina fahatelo Rajoely Malala Hery Hasina Eljo tsy miankina Eljo nahazo isam-bato 4,505 ariary izay mitentina ho 2,20 faingo 420. ny Pirotsako Fidina fahaefatra Rakotondrazafy Justin avy amin'ny tsy miankina Razisy Fanavotana nahazo isam-bato 9,700 ariary izay mitentina 9,20 faingo 470. ary ny kandida fahadimy Andrinantenaina Enitso Tolojanahary avy amin'ny vovona isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina nahazo isam-bato 9,707 ariary izay mitentina 20 faingo 420. Faritra Vakina Karatra distrika Faratsio. Voasoratra anarana 3,902 tonga ny fidy 3,702 Vatomanakery 4,505 izay mitsinjara ho an'ny Pirotsako Fidina voalohany Rasolonjatovo Lanjan'ny Aina Toaray avy amin'ny tsy miankina Toaray Papasolo nahazo isam-bato 3,707 mitentina 4,20 faingo 470 ho an'ny Pirotsako Fidina faharoa Rakotondrazafy Lalatina Henriette avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina nahazo isam-bato 9,702 mitentina 70 faingo 9,700. ary ny Pirotsako Fidina fahatelo Ramilison Andriamampionona Nomenjanahary avy amin'ny vovonana Fraisakina nahazo isam-bato 7,720 izay mitentina 5,70 faingo 7,20. Fartan Thomas distrika Ambatondrazaka. Faritra Loatra Mamboro. Voasoratra anarana 5,700 Roambempolo Senalo. Vatomanakery 7,700 izay mitsinjara izao: larana voalohany Andriambelo Nirina Nancy Sandra izay tsy miankina ainga vao ifotony 7,703 na 300 faingo 80. larana faharoa Razara Pierre Ravolaza Fidèle vovonana Fraisankina 2,700 na 2,300 faingo 2,70. larana fahatelo Andrianandraina Erinena Joachin
tsy miankina Andry Ispalma 7,7 sy 7,7 sy iray alina na 7,7 faingo raiky amby enimpolo. Larana faefatra Andrianasolo Andrianiana Jean Patrick vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina 7,20 sy 500 valarivo sy roa alina na 3,7 faingo 7,20. Distrika Mananjary mpifidy voasoratra anarana 2,20 sy 700 sy 8,000 sy roa alina sy ray hetsy. Tonga ny fidy 9,20 sy 300 sy 2,000 sy 7 alina. Vato manan-kery 2,20 sy 4,000 sy 9 alina. Vato azo ny candidat tsirairay avy. Ny candidat laharana voalohany Mamiaja Charlot avy amin'ny vovonana Fraisakina dia nahazo vato miisa 9,0 sy 700 sy 5,000 sy 3 alina izay manome 2,50 isan-jato faingo 2,20. Candidat mitondra ny laharana faharoa Randry Arson Maurice Lucien avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Nahazo vato miisa 2,20 sy 700 sy 2,000 sy 2 alina izay manome 3,30 isan-jato faingo 2,50. Candidat laharana fahatelo Denis Franconio Mac tsy miankina Maître Coco nahazo vato miisa 10 sy 300 sy 7,000 izay manome 3,20 isan-jato faingo 7,20. Eny ary niezakitsika moa zany nandefa ny sombon'ireo mpahambokatra izay verina fa tokony ho tratratsika ato anatin'ity fandarana arovako ny safidiko ity dia ireny aloha zany no azo natambatra maimaika tao anatin'izay montage izay niarahana tamin'ny namana teknisiana izay saorana eto zany Faliramanarivo ny karakaran'izay niaraka tamin'ireo namana teknisiana izay mbola miasa ao ambadika ao fa maraparanantsika ny fandana satria androany moa zany dia efa nambarako teo zay fa niaina ny famoahana ny vokatra vonjimaika isika teny Alarobia dia nisy fahatarana fandarana kanefa naizanina zany tsy ataontsika sakana mihitsy fa tsy maintsy misy ny fandarana dia amin'ity atoandro ity zany hamaranantsika ny fandarana dia zao nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny fiarahamonim-pirenena izay mpanara-maso ny fifidianana safidy. Izy ireo dia nitondra fanamarian-javatra samihafa ary nametraka fitoriana eny anivony androm-panjakana izay miandraikitra ny tontolo-pifidianana ka 4 be zao ny fitoriana izay napetraky ny safidy. Izay fitoriana 4 izay dia goavanao anatin'izay ny fangatahana izay fanasaziana ary fanatsoahana ny tsy ho candidat an'ireo distrika izay nandalova ny filoham-pirenena izay nieverina fa nametosika ny candidat miaradia amin'ny fitondram-panjakana atao anatina fampielezan-kevitra ka misy ny kabary miendrika fampielezan-kevitra izay nataony filohan'ny repoblika zay raha ny tokony ho izy dia tsy afaka manao-tanteraka fampielezan-kevitra ary mbola misy ihany koa ireo fanolorana an'ireo fotodrafitrafa sasany izay nataony tany amin'ireo distrika izay nilalovana hoe notsika avy hatrany no fanehoan-kevitry ny observateur ny fifidianana safidy izany hoe fiarahamonim-pirenena safidy izay mananjo ihany koa ny mpanara-maso ny fifidianana mba hametraka an'izay fitoriana izay araka ny fahitan'izy ireo fa nisy tsy nirindra tsy ara-dalàna ary nisy ny fandikan-dalàna tamin'iny fiatrehany ny fifidianana iny. Izany hoe tao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra no nitondran'izy ireo an'izay fitoriana izay ary ny zava-misy ihany koa nandritra ny vaninandro izay nisy ny fifidianana raha tsika avy hatrany. Angatahany sampanampanara-maso ny fifidianana safidy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny anafonana ny vato azon'ireo candidat miaradia amin'ny fitondrana tany amin'ireo distrika notsidia ny Andry Rajoelina nandritra ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra.
tafapetraka tena anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny zoma lasa teo moa io fitorohina io raha ny fanazavana nanaovan'ny filohan'ny repoblika ohatrany hoe fampielezan-kevitra distrika maromaro izy ireo rahatanysaina toliarain voemary mandoda tsirabe ambady finandrana manandriana fianaratsoa voibaty piongo ivoibe manakara tsimbe mainty rano be salampy morafenobe analalava tsy ranana in voemary bikaville ary ambatondrazaka reo zany ilay hoe angatanana le fanafanana ny vato nireo kandida izay nomena vana manokana tamin'ny dianatao filohampirenena nandra fampielezan-kevitra misa efatra ny fitoriana napetraka ny mpanaramasony safidy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny zoma lasa teo iny izay mifototra indrindra amin'ireo tsy fanaran-dalàna hitan'izy ireo nandritra ny androm-pifidianana sy ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ny fitoriana napetraka rehetra dia mifandraika amin'ireo tsy fanaran-dalàna hita sy voamarina nandritra ny fifidianana farany teo ka nisy fiatraikany vantana amin'ny fahamarinan'ny safidim-bahoaka mba hiatohana ny fanajana ny fienitra demokratika ny tanjon'ny fitoriana telo dia manameloka ny trangana fanitsakitsahana ny fenitra fototra amin'ny fampielezan-kevitra ka isan'izany ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny olo-panjakana ary vokatr'izany dia mangataka ny fanafoanana ny vato azo ny kandida amin'ireo farim-pifidianana voakasika izany ny fitoriana iray kosa dia mangataka fanafoanana ny fifidianana tamina birao-pifidianana maromaro noho ny tsy fisian'ny soni roa ao an-damosiny bilitratokana nampiasaina izay fiapetra mampanankely ny latsabato eo anivon'ny birao-pifidianana ankoatr'ireo ny safidy dia nametraka fitoriana eo anivon'ireo fitsarana ady eloka mba animjehana ireo tomponantoka amin'ny fanohitohinana sy fampiororona miatra amin'ny mpanaramasonay ny safidy dia mametraka ny fitokisany amin'ny fitsarana avo ny malalam-panorenana sy ny fitsarana malagasy mba hikirakira sy andray an-tanana ireo fitoriana ireo ao anatin'ny fahamalinana sy tsy fiandanina manateny izahay fa ny fitsarana mahefa dia andray ny andraiky ny lehibe mba hiantohana ny fanajana ny safidim-bahoaka sy ny fanamafisana ny demokrasia omeny lalana itory eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa ny mpanaramasony ny fifidianana mitodika eny amin'ny HSC araka izany ny masony mpanara-bavao manomboka rahampitso aoriny ny famoahany seni ny voka-pifidianana feno vonjomaika ho amin'ny andro ny rahampitso eny ara goavana tokoa izay faneho-kevitra nataony mpanaramasony ny fifidianana safidy izay zany hoe ty raharaha ty zany dia tsy raharaha ny kandida irery na ny vahoaka na ny vondrona zay nandrotsaka n'ireo kandida mandray ny andraiky ny ihany koa satria mahita ny zava-misy ny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny amin'ireo mety ho fanarota-pahefana samihafa ny mpanara-maso ny fifidianana izay raha teo koa moa ny asan'izy ireo manara-maso ny fifidianana dia miteny amin'ireo zavatra iverina fa tsy mety ary dia nitondra ny fitoriana zany efatra ho amin'ny fitoriana dia ny fanafoanana ny vato n'ireo kandida zany izay nandalova ny filohan'ny repoblika izay iverina fa tsy fanarahan-dalàna satria misy sarina fampielezan-kevitra tamin'ireny fandalova ny filohan'ny repoblika ireny ka nanome tombony ran'ireo kandida izay nandalovany zany indrindra moa miaradia ny fitondrana ireo fanafoanana vato izay tsy misy soni tao ambadika ny taratasin-datsabato satria tokony isy soni roa izay miainga avy amin'ny atsapaka zany amin'ireo mpikambana anatin'ny birao de vote ny taratasin-datsabato dia misy ihany koa moa zany ireo fitoriana nivon'ny penala zany fitsarana ho an'ireo tsy famelana ny solotena samihafa izay tokony anara-mason'ny fifidianana sy ireo teritery samihafa izany zay amin'ny akabeany zany faneho-kevitra izy ireo fa tena arahantsika kaiky mihitsy n'izay fitoriana nataon'ny safidy izay zany satria mpanara-mason'ny fifidianana ireo tsy hoe manana intérêt politika ny amin'ny hoe betsaka sa vitsy ny avy amin'iza sy ny amin'ny hoe fikendrena manokana an'iza na iza fa zay fampiarana ny lalàna io satria ny atao hoe fifidianana dia misy lalam-panorenana zay
hajaina ka anatanterahana sy anatontosana ny fifidianana. Dia misy ihany koa ny lalàna ny fifidianana amin'ny alalan'ny loi 2018-008 ohatra, satria izay ny fifidianana izay atrehantsika zany mikasika indrindra ny amin'ny lalam-pifidianana. Fa misy ihany koa ny lalàna rehefa avy eo izay tsy maintsy diniana mahabata tsara zany ny am'ireo kirakira izay tondron'ny lalàna, am'ireo didim-panjakana maro samihafa zany. Dia reny rehetrarehetra reny tsy maintsy jerevana. Fa misy ihany koa didy amandalana tsotra zany momba ny fehezan-dalana famaizana izay ho an'ny olona izay minima andika lalàna, le olona le persona ny resahany eto zany, le olombelona minima andika lalàna. Dia misy lalàna mifandraika amin'izany. Dia reny rehetrarehetra reny zany ampiasainy ny mpanara-maso ny fifidianana. Dia mahatoky ny fahendren'ny ACC hoy ny avy amin'ny mpanara-maso ny fifidianana safidy. Dia ny rehetra miezaka mahatoky ny ACC satria hitodika any amin'izy ireo amin'izay zany zao mahazo mpanara-baovao vita iny, dia ataontsika hoe na vita kely ihany na dia tena mbola manahirana aza ny adevitra maro samihafa ny ao amin'ny asany voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, tsy milaza akory ny aminy hoe dia tena afa-po zato isan-jato na hoe tena nentina nataon'izy ireo, fa betsaka ireo zavatra mbola azo idikevitra tao anatin'izay zavatra tokony idikevitra zany. Fa amin'ny zotra-pifidianana rehefa avy namoaka vokatra vonjimaika zany ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, dia misy andro indray respektena na hajaina indray zany ahafahan'ny ACC mamoaka ny voka-pifidianana ho ofisialy. Roviny io amin'ity herinandro ity ve sa amin'ny herinandro ambony ve, dia hitantsika eo ihany zany rehetrarehetra izany. Fa raha ny fahazonany resaka zany dia misy fitoriana maromaro ny anivon'ny ACC. Nametraka fitoriana ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana safidy, nametraka fitoriana ihany koa ny eo anivon'ny vonina politika firaisan-kina. Mino fa mety misy kandida ihany koa avy amina mahaleo tena na avy amina vovonana hafa mety nametraka fitoriana. Dia zany rehetrarehetra zany zany heverintsika fa ampisainana daholo no handinihany eo anivon'ireo ray aman-dreny izay hamoaka an'izany didy mpitsarana momba ny fifidianana izany. Dia hitantsika eo ny fivoaran'ny raharaha, fa tsy mbola afaka miteny betsaka aloha zany tsika, ny fotoana koa somary fohifohy ihany, fa dia goavana ho iaho iny fitoriana napetraka ny safidiny, indrindra ny fanafoanana ny vato azon'ireo kandida izay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ka nahazo tosika manokana tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika izay tsy araky ny lalàna ny fandalovana izay miendrika fampelezan-kevitra nataon'ny filohan'ny repoblika iny. Ny lalam-pandroenana no miresaka an'izany, ny lalàna amin'ny fifidianana no miresaka an'izany, fa tsy hoe isika akory mamorona na ny safidy mamorona, fa tanteritsika fotsiny zany atao anatin'ny fandarantsika arovako isafidiko. Eny ary amarantsika fa mame fotoana ho anao indray zany tena koa ho an'ny rapitso anaraka izany fandarana zany. Ary ino fa hanana vahiny maromaro isika satria tamin'ity androany ity zany somary raikidraikitra daholo zay hay teny amin'ny CENI, teny amin'ny ACC, sasany mbola misy fionana maro samihafa nataon'izy ireo tany ananina tany. Dia zahay ihany koa zany tratran'ny embouteillage teny amin'ny lalana rehefa nientsika taty amintsika dia taradiny iray ifonana ialana tsiny indrindra tompoko amin'izay fahatarana izay. Fa ny Razafy Manantany no nanolotra ny fandarana niaraka tamintsika tamin'ity androany ity. Mbola saiko ianao rapitso, raha tahiny ka mbola mahazo ny tombonandro sy ny tanjaka avy amin'Andriamanitra dia mbola tafaraka indray tsika anatin'ny fandarana arovako ny safidiko. Isaorako ireo namana teknisianina sy ny radio Mada, ny radio MBS sy ny fahitalavitra MBS niara-dalana tamintsika tamin'ity tolakandro ity. Ianareo eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina sy ireo manaraka mivatana sy amin'ny famerenana ny fandarana arovako ny safidiko izany. Amaranantsika azy ny hira fanentanana momba ny fiarovana ny safidim-bahoaka izay misy ny rindran-tsary nampiarahan'ny namana Valiramanonarivo izany, dia ao anatin'izany fanentanana izany no hirariana soa antsika menakavy ho andra mpitsondray. Makasitraka tompoko. Misotronao naneu safidi misangana fatsana kisike misi mangala
tsy mangina atsika jiaby mila mirahina komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka Vitaurana basi miboaka na inura mandalo atsika tsy mitsoaka se tsy mahay sobiky mahay fatrambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny latsabato sy mamadika atato ato mila mirahina tsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry candidat ny rotsaka hovidina miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handao tsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka komity miarony